manodidina ny 7 ireo fitoriana tonga teo anivon'ny senisy ireo fitsarana miady amin'ny fanjakana. Misy 7 eo manodidina eo ny requête zany teto amin'ny senisy ny tany amin'ny tribunal administratif zany dia olotserevantsika eo ny fomba mahana an'izay zavatra zay zany antokany fitsarana foana ny tompo-panapahakevitra farany zany eo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao. Naharay fangatahana fampitahana taratasy faranantsoratra ny voka-pifidianana miisa 20 mirafitra ho an'ny fampitana fampitahana taratasy faranantsoratra ny voka-pifidianana telo no nahitana tsy fitovinana nahitana mitakosina any vato zay azo ny kandidaty tsirairay voarakitra tao anaty. Ny rafitra manokana anaty fahatanana Antananarivo dia misintona ny saina fitsarana amin'ny tranga manaraka eto. District Antananarivo efatra, commune Antananarivo renivohitra, Fokotany Ankadibonga efatra, tranga nisy isana Natsabato 40 ny isany bilatatokana 40. Fokotany Garagara, Fokotany Anosipata, Fokotany Mahamasina, Fokotany Tranopolona Isotry tsy nihidy intsony ny fonosana mirakitra ireo taratasy fifidianana tonga teny amin'ny sambana mpanizabato. Manoloana ireo kiana mahakasika ny lisym-pifidianana dia niaiky Herniana Rakotomanana fa mbola misy ireo lesoka mila arenina. Naveriny notsindriana koa anefa fa ny fampiasana ny lisym-pifidianana biometrika ihany no an'ny vahaolana ahafahana manarina izany. Fifidianana dia tsy misy zavatra mahamenatra imasoana mafy dia mafy ny lisym-pifidianana zany. Kanefa ny lisym-pifidianana io tsy madio io ratsy itsika rehetrarehetra ny miaraka manadio anazy. Lisym-pifidianana biometrika tsy hoe mahafafa manontolo ny olana fa be da be amin'ny olana rehetrarehetra mitranga io zany no afaka raha ohatra ka miditra ao anatin'ny biometri zany tsika. Androso tsikelikely zany ao anatin'izay zavatra zay tsika ihany koa ao anatin'ny fitediavana ny fiaraha-miasa rehetrarehetra tongavana ao anatin'izay zavatra zay. Ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety ny kandida Naina Andriatsitohaina taoriany ny fanambarana ny vokatra vonjy-maika tamin'ny fifidianana kominaly. Ny mponina tokony miandry ampilaminana ny voka-pifidianana izay omeny fitsarana rehefa ho avy ny fotoana.